Marina. Sarah. Tiffany. Zay Food lovers. Oentina indray nareo any manodididina ny Talatamaty any. Misy resto anankiray ao amin'ny Aérovillage, tsy iza moa zany fa l'Exotica. Dia ho andramantsika zany expérience vaovao dia andao atsika. Tonga aty amin'ny Aérovillage Talatamaty dia andao dégustation atao amin'ny l'Exotica. Tsika zany zao any Tiffany andrina izy l'Exotica dia andao ary tsika hoany zany tsika zao dia anandrana sakafo. Ato amin'ny Aérovillage misy atsika dia misy karazana food court isan-karazany ato dia eto ampovoany eto ny l'Exotica. Tonga aty amin'ny l'Exotica zao dia asehoany anareo daholo inavy ny plat misy ao inona sakafo proposen'zareo dia efa maniny zay safidy an'ity toerana anankiray ity anao ana dégustation zay vonanao dégustation amina food court anankiray fa to dia teneniko anareo ny isan'ny mampiavaka anazy zany ahitana cuisine isan-karazany ao misy sakafo français italiana mexicaine karana dia tena hoe ahitana plat isan-karazany zany dia cuisine exotique zany ny cartany dia hita daholo raha anaty hira le izy dia le variété zay dia hoentiko anao torokely nareo aloha ohatra ny ahoana le toerana. Ohatran'izao moa zany ny ato amin'ny Aérovillage dia izy moa zany mazava ho azy ny cadre impeccable satria karazana association na food court be da be fa ny anaovantsika dégustation androany dia ao amin'ny l'Exotica ery amin'le be olona be ery dia andramantsika ny ao dia asehoko anareo hoe inavy ny karazana carte misy ato amin'zareo. En tout cas aloha ny variation de prix an'zareo entre 7 000 ariary jusqu'à eo amin'ny 3 000 ariary safady jusqu'à eo amin'ny 24 000 ariary eo ny lafo indrindra. Dia ohatran'izao misy karazana misy salade cocktail les premières rangées io dia ny deuxième rangée mahita karazana sambos nareo nem nuggets frites dia ny troisième rangée io hitanareo misy tacos beignet de crevettes karazana burger dia manaraka misy panini dia karazana sandwich club sandwich dia sandwich kebab dia ato indray hafa mihitsy resaka combo mexicain sakafo mexicaine zany dia misy steak misy pavé de zébu dia misy oriental kely indray eo akekeo misy butter chicken dia misy poulet au coco. Ato ambadika ato indray misy spaghetti poulet zany hoe ny zareo zany amin'ny hoe l'Exotica anazy dia tena hoe karazana sakafo isan-karazany manao zareo misy ao misy riz cantonné dia ny dessert moa zany mazava ho azy misy karazana banane caramélisée nougatine misy brownies dia zay ny atao amin'ny partie ato sinon zareo mipropose carte menu du jour foana
dia atsotsika manana proposition androany a gratin de poulet légumes misy hot wings dia ny accompagnement misy frite na onion rings dia misy anty beef ribs ty dia manana karazana boisson chaude zareo ohatra hoe chocolat chaud café cappuccino dia misy koa nefany ny morito jus naturel dia ato indray ty mbola tsy nasehoko anareo anisan'ny produit faran'zareo zany le nahany exotika ty zany anisan'ny tena marqué anazy satria izy io mélange entre nahana sy pizza ohatrany hoe nahana revisité zany dia création zareo mihitsiny dia misy assiette de brochette dia hitanareo ohatran'le any Majunga sy any Import satria misy lasary miaraka amin'le brochette dia misy mangahazo sy ohatr'izany eo akaiky dia manao koa zareo mokary poulet de poisson be da be zavatra tsy hitanareo ato zany maneno misy tacos mexicain dia zay zany nandrana plat farak'izay tena hoe isan-karazany afaka atolotra anareo rehefa avy eo dia zareo koa manao livraison zany hoe misy ny Zip Madagascar manao livraison Medeli Box en 2 roues dia nareo zany raha ohatra hoe tsy sakafo dia afaka miantso zareo dia manao livraison zareo dia ato koa tsika mahita menu enfant dia menu enfant misy mini tacos plus jus zany zao intéressant be sady 10 000 ariary le izy misy frite jus dia mini tacos dia zay dia formule petit déj moa zany mazava ho azy 10 000 ariary dia safidy ianao misy cookies misy café jus naturel dia omelette na œuf sur plat dia zay ny tour ato amin'ny l'exotica fa asehoko détail nareo rehefa dia zany misy enfant dia zany za akanjy juty sy dia mba atao amin'ny tinana tiako be io dia misy karazany misy fraise dia misy papay fraise zay zany naka menu enfant satria Tiffany moa zany mbola enfant dia efa 5 ans efa 5 ans hono izy mbola ato amin'ny l'exotica dia ohatran'izao zany carte boisson zareo misy karazana milkshake smoothies jus dia rehefa misafidy menu enfant nareo dia afaka misafidy ray amin'le jus dia ohatran'izao to dia asehoko anareo manao glace aloha izy 4 000 ariary manana jus izy 3 000 ariary manana smoothies izy 7 000 ariary ireo daholo ny parfum dia manana milkshake izy dia manao café koa izy dia manana thé zay dia dina moa zany efa maka commandinay ny marina fa food courte efa misy beeper dia maka commande dia maneno beeper rehefa fanamariana kely zany ato amin'le exotica raha ohatra ny anao avy nihinana le raha naka an'le butter chicken avec nan ohatra ity zany ohatra ity dia raha tsy ampy anao le nanina dia afaka manao supplément na nan nature na ny fromage riz frites légumes dia pâtes fort zany zay sidina dia naka sakafo be dia tapaka ihany efitray ato amin'ny exotica zany mahatsara azy be da be mihitsy ny choix an'le sakafo sady ato daholo hitanareo sakafo italiana ohatra hoe za zao tia paty be tia chocolat tia nahana tia pizza dia hitanareo amin'ny toerana anankiray ilay izy dia zay mihitsy safidiananay an'ity toerana ity dia andramanay ilay sakafo dia tatarainay anareo ohatra ny ahoana ny tsirony zay dao andramany le Tiffany moa hinana alaindry menu enfant zany nalainy Tiffany dia miaraka amin'ny jus de ina moa jus de mangue tout ça misy jus de mangue dia coup de cœur à maman inona coup de cœur à maman inona
Ny restaurant l'Exotica dia manana siège pour l'instant aty amin'ny food court daholo. Dia food court anankiray zany atao amina Eurovillage atao amin'ny premier étage eo akaikin'ny Azalea. Dia le anankiray any amin'ny Arcadia eny Analakely. Dia raha te hanandrana an'izany nareo dia tongava any. Mety hoe faniriana zany dia hoe mba misy resto l'Exotica aorianarina kely eo. Jananti, je demande à Tifa, le enfant, je demande. Sarabelle, je demande. Et Fatunga, ça mène enfant encore, et Andrea, comme c'est des sauces. Sauce, t'es quoi? Sauce, des frites, des tacos. Очень довольна ли tacos? Ma fatatina. T'es là avec les tacos? Ici on voit la ginger. Il y a quelqu'un? Je demande. Gatawo, sampla, recha, des lumis enfants, Missy poulet, on attend Fatapakoua, Missantine. Maintenant, j'en ai les frites comme ça. Ramon le tacos. One quantity. Miss poulet. T'es na quoi là on a fait? C'est poulet. Petit poulet. Wow, c'est fromage là? J'en ai le fruit comme ça, il y a pas. Tu me sauces en diable les fruits? Si. Pera, vous me sentez? Ketchup. Ketchup? C'est quand il faut on a pas de pain. Bon appétit, Tiffany. Merci. Les tacos, c'est ça. Ma petite n'a pas les frites, on appelle les tacos. Va prendre ça de minana, ouais, poulette. C'est ça. Poulet, oignon. Papa n'a pas frites, peut-être qu'il faut que maintenant j'en ai un petit frites, tout va la melon. T'es une si ça n'a jamais dit les tacos? Je vais les mettre de you. Je demande. Qu'est-ce que Galoun? Tu veux les faire les jus? Ou tu n'as pas? Violet papier. Qui marron. Allez, mais sur la mangue. Sur la mangue?
tonga tsara be. Dia anjarako indray zany manatra rehefa vita ny dégustation Tiffany a. Dia ny dégustation koa ribs a. Ribs tonga dia nangeza be zany le izy ohatra côte de bœuf zany ribs a. Miaraka amin'ny beef ribs dia miaraka amin'ny potatoes ohatrany hoe frity pomme sautée zany. Dia misy sauce dia miaraka amin'ny salade en accompagnement ihany koa. 2 accompagnements atao amin'ny l'exotica zay ataon'ina koa atao dia azo atao tsara ny misafidy accompagnement anankiroa zany a raha ohatra hoe maka plat anankiray ianao ohatra hoe asiana frity a dia miaraka amin'ny salade na asiana potatoes miaraka amin'ny onion rings na asiana vary miaraka amin'ny frity dia mety foana miankina aminao ihany. Dia ho andramantsika zany a ty plat ty dia misy sauce zay niaraka taminy zafady hoe qui les sauce. Merci. Saotra kia chine. Tu as versé la sauce? Oui, asiako sauce ty a. Ao a. Mividy sauce fromage na? Ie, ho andramako rery mihitsy ty zao aloha. Sauce crémeuse izy a. Dia misy goana poivre vert, misy poivre vert présent mihitsy moa aminy. Dia fa tsy dia matavy be, tsara be. Sauce au choix? Afaka misafidy sauce zany a amin'ity plat ty. Fa andramako amin'izay ny accompagnement potatoes. Bien assaisonné misy herbe dia misy aneth dia sauté amina sauce tomate le izy matsiro tsara tsy dia be siro dia be le tongolo gasy le sauté nazy tena tsara be. Ty ndray zany mba lamaody an'le mba vaovao fa tsy tongolo gasy sy hanina fa mba miampy kely indray le condiment le pomme sautée original be. Dia anapaka an'ity bœuf ribs ty way malemy be le izy tena na tsy manapaka ary a za nga asoko anareo jereo hitanareo igny tonga dia tsy mila manatika konina tonga dia misy fanomezan-tsiro be misy maheno romarin maheno tongolo gasy maheno sakamalaho tonga dia malefaka be malefaka be na le ozany ary malefaka be za zany s'attendre hoe sahirana kely manapaka azy fa ty tena nary bebe sy tatabe isany ary manao solonify mahatsako an'ty fa tena malemy tsirony tena mariné tsara le viande tena eno tsara daholo ny goan'le le herbe natao taminy tena matsiro tena fa tsy be sira fa matsiro tena eno tsara mihitsy nisy assaisonnement nisy tsiro nafangaro tao anatiny dia tena tsara be miaraka amin'le saosy asiako saosy kely hitanareo way latsaka le sauce miaraka amin'le sauce poivre vao mainka mirelevé an'le le goût an'le hena tena tsara be ny assaisonnement ty zavatra ty conseilleko ty asiana salade kely amin'izay ho an'ireo zay tena tia hena henomby tena conseillé ty fa ohatrany hoe brochette évolué zany le izy fa tena tsara be ny tsirony ty ny salady apiqué ty na Tiffany andramandry ty attends je te donne tiens mange. Comment tu trouves? On a fait un bon, tu le trouves bon? C'est bon, hein?
dia ho andramakely a rehefa niera tamin'ny Tiffany nahazo validation ny hoe ho andramakely a le tacosiny ty an dia le tacos zany a efa niteneny Tiffany teo ihany hoe poulet a dia misy frity dia misy saosy dia ho andramantsika zany misy an'le nofona koa le filoché dia ty le patina tacosiny a moelleux tsara ohatrany hoe entre ny crêpe sy ny patina tacos ny saosy a tsara be ny saosiny fa soft tsara ho an'ny ankizy zany tena mety na tsy dia tena hoe be épice maheno tsinona beurre dia maheno kely fofona cannelle ohatrany hoe ao anatin'le assaisonnement le poulet tena exotique be daholo le saveur a dia tsara be igny dia ho andramako anareo indray a sara moa zany nariny le lamoditra fotsiny tsy hitan'izay asiany ainy a fa za makabana koa satria za manandrana dia andramako a smoothies mangue le smoothies mangue tsara fa misy siramamy tsara be a magno tsara le fruit mangue aminy a ohatrany le jus ohatrany le jus de mangue ataontsika any an-trano ataony tsara ny siramamy a le smoothies a somary manana nuance lacté kely ohatrany misy tsirona ronono kely zany izy hitanareo le mihinana school milk dia hoe parfum mangue le izy fa tsy mamy be ohatrany school milk fa soft be mihitsy ny siramamy tena tsara dia zay ny dégustation fa tamin'ity a soava tsara tainy Andriamanitra ndao andramany atao amin'ny l'exotica zany misy atsika amin'izao a zavatra faraky tsy tiana sy tiana indrindra amin'ny andao andramana ny dégustation dia anao dégustation tsika dia anomboako azy a reo rehetra ireo moa zany andramanay daholo a fa asisitsika amin'ity a hot wings inany ao anatin'izany hot wings zany a ohatran'izao a misy poulet a version pané amin'ny crispy amina cornflakes zao a dia misy saosy eo akaikiny a dia misy onion rings zany a miaraka aminazy ohatran'izao dia andramantsika Tiffany afaka mihinan-drira ina mangalary rehefa avy eo dia tonga dia andramako aloha zany le izy a dia nenahy amin'ny partian'ny poulet a le laniny nenahy tena tiako ty satria misy carré-poana tsara misy taolany nefany a misy nofony a dia manitra be aloha zany le izy dia tsy be menaka be dia ohatran'izao a hitanareo le panurany tsara be parfumé a eny mihitsy l'épice exotique a amin'ny panure a tena tsara be dia le poulet ao anatiny nefany a parfait ny cuisson hitanareo ohatrany somary rosé kely rose kely malefaka zany fa tsy le akoho le efa surgelé le ringitra be reny fa tsara be dia asiako saosy kely izy satria misy saosy miaraka aminazy a ty saosy ty angambany a ndrasana ohatrany saosy cutney dia andramantsika miaraka amin'ny saosy cutney marina saosy cutney a somary mamy a misy ohatrany hoe miel fangaro matsiro be misy masika amin'ny faran'le saosy cutney a masika matsiro mahafinaritra dia ndraso ty a sokafatsika ihany a ty poulet ty a ohatran'izao a ny ao anatiny hitanareo le panurany assaisonné tsara le izy en fait tsy be sira be a mikarepoka tsy mafy be le mampiala solo nify reny a nefany a matsiro be le ao anatiny dia
tiako be. Dia onion rings. Tiako ny samy marque ana ny panurany tena tsara be. Hitanareo mantsy ny onion rings raha vao tsy mahay manao anazy dia be menaka be. Fa ny zareo tsara be mihitsy ny nanaovany anazy. Ohatrany hoe tsisy menaka mihitsy ilay izy hitanao ohatra ny brillant ny panure ohatran'izao. Dia aso aloha zaraintsika roa ty. Tiffany ty ndry anandra? Zao. Dia andramantsika indray ty mifanao an'ity moa zany tsy hoe zaraina roa tonga dia kakeriny. Tsara na ny cuisson an'ilay tongolo ao anatiny ny assaisonnement an'ilay izy aza manokana aloha tsy asiako saosy intsony ilay izy fa tena manjary tseniko ny goût an'ilay panure. Ilay panure tsara be. Tsy ohatran'ilay hoe beignet ana tongolo ana fa tsara be. Na so namenina reo izy diny. Ohatran'izao ny onion rings. Mila lamoditra be dina fa misy toa mihinana dia sany hafa. Ty zany averiko hot wings ty anankiray ty dia marihana fa ny accompagnement ny afaka misafidy nareo atsasany ohatra atao frite sy onion rings na frite salade na tsy haiko izay tianareo dia zay. Ty indray zao tia na ny exotica. Tia na ny exotica ty koa ny tena ntiky anaty amin'ny site an'zareo satria ohatrany hoe création hafa mihitsy na ny revisité version na ny version pizza zany. Hitanareo ambony ohatran'ny pizza nefa nanana le patiny dia andramantsika. Dia ny accompagnement natao niaraka taminazy frite. Dia izy moa zany tsy lanin'olona anankiray, tsy possible lanin'olona anankiray fa raha tsy hoe no nabetsy ny sakafo efa 2 andro nareo angambany. Dia andramantsika le frite ty saosy moa zany efa nataony Tiffany somary nataony Tiffany misy ketchup sy mayo melo be le frite. Nenay zao ohatra hoe matio le frite malemilemy reny mety aminazy dia tia matio be ty zay le ny tenany Tiffany to. Dia anandrana an'le na hanina amin'izay tsika na ny exotica. Na ny exotica version pizza dia hitanareo anatiny ambadika eo dia sokafako eo alohanareo le izy. Huile d'olive reny ambony reny voilà ohatran'izao ny ao anatiny. Maîtrise les cuissons le nanana aloha tena c'est parfait satria eno hoe nanana le izy dia nefany misy zavatra ao anatiny, misy karazana tena misy karazana épices be da be. Tsy voatanisako anareo daholo fa misy olive misy ohatra hoe pizza zany ohatrany hoe zavatra pizza fa version nanana. Dia be fromage be mihitsy ao anatiny. Io ty zany ohatran'ilay pizza. Dia tahinana foana satria izy tsy matofoka be. Zay ny teneniko hoe maîtrise les cuissons le nanana c'est parfait dia izy koa tsy matofoka fa léger. Hatreto aloha mbola tsy kivy mihitsy. Aveo laniko reto fa passé dégustation manahy isika dia alohan'izay misy an'ity milkshake ty milkshake ty andramako. Tiffany koa ny anandrany. En fait izy milkshake chocolat dia misy fruits rouges framboise eo ambony
misy chantilly, misy chocolat. Na fromage. Tiffany io nina framboise. Ndry mihinana voaloha dia avy eo za mihinana faharoa. Ahoana ny tsiron'ilay izy? Misy tsirona. Nino? Ambany misy chocolat dia misy tsirona chocolat. Misy tsirona chocolat hono. Ana zao misasaka le izy le sucre an'le izy tena tsara be. Tena hoe tsy le be siramamy be le vao mihinana kely dia tsy te hihinana intsony. Fa tena juste parfait ny équilibre an'le sucre an'le izy dia le chocolat ao anatiny tsy tena le mahatofoka be regny. Eny zany le izy ao chocolat fa plutôt fa zao maheno arrière-goût-na vanille. Dia manatsoa koa nareo mihinana izy le crème afaka kapohana miaraka aminazy afaka afangaro zany fa afaka hoe hohanina mitokana koa le eto ambony eto ohatran'izao. Ny ankizy zao tena tia an'ity ohatran'izao. Tsara be le izy tsy mamy be tinidina be zao ty nefany eny tsara ny goût an'le izy. Dia dégustation-ko manaraka alohan'ny andramako an'le tena dégustation manaraka tiako andramana ty accompagnement an'le beef rib santine ty. Za mpanao an'izao taloha tany an-trano. Tiany tsara be malefaka be. Dia anandrana amin'izay tsika zao ty poulet tandoori. Poulet tandoori dia accompagné miaraka amin'ny vary zany ny conseiller miaraka aminazy satria izy tena nahandro spécial. Raha ohatra hoe nahandro gasy izy zao dia ohatran'ny hoe nombritra. Zany hoe zany tena efa plat traditionnel zareo oriental dia andramantsika. Misy fofona épice karana be mihitsy aloha le izy dia tapahako le izy aseho anareo rehetra hoe ohatry ny ahoana. Marina ny poulet tandoori rouge ny lokony dia azavaiko anareo fa maninona rouge ny lokony satria misy tomate concentré zany ao anatiny ao. Tsy voatery concentré de tomate fa zay zany ny ara-tantaran'ny tandoori dia miaraka amin'ny épice tandoori ohatran'izao. Dia alao ty hohaniko amin'ny sotro manjary mijaly be hoantsika amin'ny sotro dia anamboarako boucher anankiray nareo ty ty natsoina hoe poulet tandoori dia nasiako vary niaraka taminazy izy tena hoe sakafo oriental misy tsiro karana tena tsara be. Nareo mieritreritra hoe masika le izy matsiro be tena juste parfait ny équilibre an'le goût. Hitanareo le épice misy hoe épice tandoori zany ampiasain'zareo amin'ity poulet tandoori ty dia misy tomate concentré misy tsirona tongolo gasy misy tsirona gingembre nefany izy zany ohatran'ny hoe nombritra fa version karana. Dia misy tsiro karana tena hafa mihitsy fa le izy tena subtil be farany voaeny le tsiron'le. Tena conseilleko anareo ty poulet tandoori ty. Le izy sady malefaka matsiro dia ty indray misy accompagnement miaraka aminazy ty purée de pois de cap. Haly mbola tsy nihinana an'izany fa mba miaraka mihinana eto zany tsika manandrana mihinana le pois de cap ohatran'izao ny ao anatiny. Purée de pois de cap
Misy cumin aloha izy. Dia misy coriandre. Ohatra ny hoe voanjobory sy pois chiche dia tafahoana niaraka tamin'ny nature oriental be. En fait misy explosion de saveur be mihitsy atao anatiny satria za mitantara aminareo tao dia afarany ohatra misy masika kely dia engy daholo ny tsiron'ilay izy rehetra dia iny palais rehetrarehetra iny mangirisina daholo tsara be. Lasa aloha apiky kely fa tsy mety. Ohatran'izao. Dia hoaniko miaraka amin'ny vary. Izy en fait les pois de Cap zany ohatra ny hoe tsaramaso voanjobory pois chiche mixé ohatra ny ohatra mélange ohatran'izay fa zay zany goeniko dia tantaraiko anareo. Dia apiky le tandoori fa tena tsara be poulet tandoori. Tsy zany pour la route. Tiako be le izy dia hoaniko. Tena tsara, tena tsara, tena tsara. Hitako point fort ny exotica zany dia zany ianao afaka mi-voyage amina toerana anankiray afaka misafidy ianao na spaghetti au poulet mihinana chicken mihinana hanina mihinana poulet tandoori nefa mihinana tacos dia zay manao livraison koa zareo ohatra ny hoe tsy tonga tia talata maty nareo dia zay aloha ny dégustation quoi andina indray zao. Dia mbola atao amin'ny exotica foana tsika zany zao manao dégustation za indray ny anandra raha fananandra ny salade dia tena sama milo à la bouche tena feno te hihinana be dia ho andramantsika zany ny hitako hoe force ny atao amin'ny exotica l'équilibre de saveur dia misy recherche ao anatin'ilay izy dia ho andramako aloha ty pizza ty janany l'exotica na ny exotica ohatra ny hoe pizza ohatra ny hoe pizza misy saucisse ao anatiny ohatra ny hoe mihinana pizza ianao ohatra ny hoe pizza misy saucisse dia misy inona moa ny anazy ity maïs ny pizza mexicain hohanina ao anaty nananina tsara teo tena efa tiana hanina be mihitsy misy fromage misy romarin misy thym dia oignon rings indray zany andramako za tonga dia mihinana be mihitsy tena mialatsiny aminareo izay anao mijery an'ilay vidéo tena tsara teo assaisonné ilay mpaniran'ilay oignon rings dia tsy mahatofoka mihitsy sady mikarepoka foana dia tsara zany ataoko mikarepoka tsara tsara be ohatra tao mahafinaritra dia farany anandrana ty tandoori misy kelany ty andrama kely ty saosy ny salade ty misy an'ilay épice karana an'ilay teneny salade dia misy an'ilay masitsika kely any amin'ny farany misy an'ilay ohatra n'ilay anana karana ilay hitantsika anatin'ilay tsevre reny dia iny be ilay cumin tsara be amin'ny farany misy an'ilay sikany kely iny manadaladalany ao anaty vava marina daholo ilay nyteneny sara hoe tsy écœurant mihitsy n'ilay saosy tsara be tsy mahatofoka sady tsy mibahana be dia matsiro be reny tongolo gasy tena tsara reto tena conseillé quoi ty plat ty dia le ty anaty le rips teo fa tsara io mity koa tsara be mba tongava mivivre expérience atao amin'ny le exotica fa
tena tsara be saveur be exotique. Indray takarivizay no tantarako tamisefa tsy miaraky zahay fa matoa izy eto anirako sady tiako ny eo anilany eo ary zay fitiavako na misy aza silany hiditra amin'ny dessert indray zany zay a miandry dessert zany Tiffany sy papa zao a. Tiffany moa zany nangataka cookies izy mihinana cookies. Ino Tiffany? Lo tiara mammi tu tanteri e mia tiraga veri veri mi siamo fare come hai cena di sube sakusa di sciada. Skontanana huzale izy a dia hoaniko. Mihinana andramandry? Cookies. Asehoany aloha zay mbola tsy nahita. Cookies dia inona ny ao anatiny? C'est le chocolat. Carabeur. Carabeur? L'exotique exotique hatramin'ny dégustation exotique ny décoration dia ozy sara andramo hatramin'ilay décoration dia andramako zany ty non fazifazy nanandrana an'ilay glace aloha ty zany a ilay glace décoration ny glace ino moa kity Glace vanille andramo aloha andramantsika glace maison matevina be ilay misy te hihinana glace be nareo anetrana azy na ny ao amin'ny dessert mba asehoany ny atao amin'ny dessert zany misy caramel décoration caramel dia les glaces en elles-mêmes dia misy fraise décoration miaraka amin'ny citron tena exotique be mihitsy ny décoration subtil be parfum ananas angamba subtil be fa matavy de les glaces tena tsara be vao mihinana dia mitsonika ilay izy en bouche dia mahafinaritra be mihinana ilay izy tena crème be mihitsy dia ho andramako amin'izay ilay crêpe ingeko aminareo eto crêpe insert miaraka amin'ny insert banane caramélisé dramatique dégustation misy ohatrany hoe akondro ao anatiny ino ilay akondro hitanareo tena ohatrany hoe misy banane crêpe banane flambé zany ilay izy fa tsisy alcool tsara be ilay banane tena eny be ilay caramel ilay banane ohatrany hoe banane flambé fa tsisy toka tsisy alcool fa tsara be matsiro be tsy dia hoe tsy mamy be ilay izy satria ilay akondro tsy maisatra ilay akondro sady tsy mamy be dia nefa tsara be ilay izy tena misy tsisy amertume les cookies ve Tiffany afaka andramako kely fotsiny ty merci Tiffany cookies andramana
Non, ramani. Friable be. Le tsara le chocolat. Des subtil tsara tsirle. Te. A piquer tu vas saber. Maar kif kiel akon te sa pele. Smatufk. Tsara be ni. A piquer te. Raha misy osikevitra kely ratsaka angambany aho. Dia mba asiana gousse de vanille kely ty an'ity. Dia misy le touche maintimainty kely ireny ohatr'izany dia manome tsiro naturellement azy. Ho an'ilay fa ty tsara moelleux tsara le crêpe a. Dia tsara be mihitsiny a. Gourmand be ty petit dessert ty. Lank le crêpe. Mbola aty amin'ny l'exotica aty Talatamaty misy atsika ato amin'ny Aérovillage no ahitana azy a. Dia marina fa misy koa zareo any amin'ny Arcadiana lakely a. Dia nenazy zany efa fantatrareo a dessert préféréako a tout ce qui est à base de chocolat j'adore. Dia nalaiko androany a brownies chocolat miaraka amin'ny glace chocolat daholo a. Dia ohatran'izao paoziny a. Dia za zany tapatsiny be mihitsy aloha entre pas anecdote kely na cantine teo fa lazainy fananany parfum le glace nefany a vanille be zao. Vanille poussé. Dia nena le glace aloha no anko voalohany a. Glace chocolat eo ambony le brownies a. Mora mitsonka kely le glace aloha. Dia le brownies a. Rehefa tsy manino. Lasa an'ity vanille décoration quoi. Tsy zany a tapahako a le brownies. Aseho anareo a. Anetrana ohatrany ahoana ny paoziny ohatran'izao. Marina midégager fona chocolat be mihitsy a eto aminay eto a. Dia ny décoration eo akaikiny a l'exotica anazy a. Dia misy framboise, misy menthe, misy citron, misy caramel là. Dia ty zany a le brownies hoaniko amin'izao aloha le brownies a. Dia avy eo a hoaniko a miaraka amin'ny chocolat. Marina fa brownies a. Mafana tsara hihinanana anazy dia tsy mitovy amin'ny moelleux chocolat izy na fondant chocolat fa somary sec kokoa noho ny moelleux sy fondant. Dia latsaka ny glace. Dia hoaniko miaraka amin'ny glace le izy a. Izay misy moa zany ny antony anativany zareo glace eo amboniny angambany a. Ohatran'izao a. Dia asiako glace kely a. Aza milela-molotra be nareo fa tsy fidino anahy ny ty chocolat. Dia ohatran'izao. Tsara be le izy a. Ohatran'ny andina teo ty koa mbola ampiana chocolat betsaka ampiana foana le chocolat. Tsara ampiana chocolat kely tena ohatrany hoe misy vangabaingana chocolat zany anatin'le brownies zany ohatra hoe pépite. Dia mahafinaritra be mitsako amin'izy eny anelany eny. Izay angamba ny fanantsarana fa sinon tsara be. Tena tsara. Cuisson les brownies hein, tena tsara. Dia izay ny anjara. Yaparara, ilalaju, mirizani, mipiti.
Et c'est ça une dégustation antique tato amin'ny l'exotica. Dia l'exotica fanamarena kely manana izy a amin'ny Arcadia misy annexany a dia atao amin'ny aérovillage misy ezany dia tsara be daholo ny sakafo a. Tsara be ny sakafo a ny fanamariana kely fotsiny a l'exotica zany produit nandramana rehetrarehetra teo produit frais hitanareo angamba ny dégustation le poulet nataoko teo a na le zavatra rehetra zany eny be hoe frais le izy fa tsy surgelé a dia zany ny tena tsara. Équilibre de goût anatin'ilay plat zany ahitana hoe misy recherche cuisiné le izy fa tsy hoe zavatra chauffena tamin'ny micro-ondes fotsiny. Sinon raha misy osikefitra fanatsarana angambany a dia eo amin'ilay resaka dessert ny glace masina gousse de vanille assaisonnement misy an'le poivre de vanille reny dia caviar de vanille dia ny moa anakiray le chocolat le bomena asina pépite de chocolat tena chocolat pâtissier. Dia zay a en tout cas misotra betsaka anizy mivady a napetramanay androany a dia ny ekipany l'exotica rehetrarehetra tao an-daky tao dia ndao andramana azadiny mandalo aty amin'ny l'exotica. Rehefa tatinareo dia tenenanay eo amin'ny commentaire hoe nanahoana ny dégustation anareo tato. On voudrait dire merci beaucoup monsieur et madame Chan tamin'ny accueil fandraisana. Merci beaucoup. Nafinaritra be. Merci. On vous souhaite babay daholo. Sakusa Visiana